Salamo androany isika de ndondray raha herisadresaka ny vaovao izay malaza amin'izao fotoana izao tsy inona moa izany fa vaovao izay miely ao anaty tsirasira Facebook ao mahakasika ny mpanakanto izay fantadaza ary fantatry ny be sy ny maro mpanakanto avy amin'ny faritry ny Nosiny tsy iza moa izany fa mpanakanto Dadi izay mpanakanto avy any Antsihany fa milohan'izay dia asadino ny manao commentaire amban'ity vidéontsika ity mba hafahana mandravona ny hevitra rehetra iny anaovantsika vidéo manaraka io ary asadino ihany koa ny milaiky ny vidéontsika asadino toraka zany hatrany ny miabone amin'ny chaîne-natsika mba hafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa any amin'ny sisy toy WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrely isika fa avitrany tonga de vavany dawary raha hilaza ny mpanakanto fanadaza eto Madagasikara isika dia isany tafiditra ao anatiny laharana voalohany amin'izany resaka laza manerana ny Madagasikara indrindra any ampitandranomasina any ny mpanakanto izay mivoy ny gadina tropikaly avy any amin'ny faritra avaratry ny Nosiny izany hoe avy any Antsy marimarina kokoa tsy iza moa izany fa ny mpanakanto Dadi izay isany andrarizan'ny malagasy amin'ny lafiny mozika izay mozika mafana moa izany tsy vitsy amin'ny malagasy no tena babo ao anatin'izany hiran'ny mpanakanto Dadi izany nanomboka tany am-piandohana ka hatramin'izao fotoana izao na ao anatin'ny hira mihetsika aza dia miavaka tena miavaka ny mpanakanto Dadi satria arahana dihy mirindra hatrany ny horonan-tsary izay avoakany ary mampiavaka azy amin'ny mpanakanto maro samihafa izany dihy mirindra izany eo ihany koa ny fanaovana ireny hatsikana ireny ao anatin'ny horonan-tsary ny hatrany na eo amin'ny hira somary milantolanto na koa hira miadana dia miavaka ny mpanakanto Dadi satria isan'ny mpanakanto izay manana ny feo mambabo ary mandangolango izay raha ny samby mpanakanto no resahana na samby mankafy ara na ny lehilahy na ny vehivavy amin'ny hiran'ny mpanakanto Dadi dia hita taratra ary mibaribary fa ny vehivavy no tena isany mpankafy ny hiran'ny mpanakanto Dadi ary tena babo tanteraka ireo andriambavilanitra ireo amin'ny hiran'ity raha lahintsika ity eo ihany zay lafiny mozika izay hita fa mampiavaka ny mpanakanto Dadi dia isan'ny mpanakanto tena tia manampy olona ary isan'ny mpanakanto mahay miara-miaina raha eo amin'ny fiarahamonina ihany koa ny mpanakanto Dadi sady azo lazaina ho isan'ny mpanakanto tanora tsara fitondrantena ihany koa raha ny mpanakanto Dadi ary hita taratra ao anatin'ny tambazoratsirasira Facebook hatrany dia isan'ny mpanakanto tena tia zanaka ny lehilahy ary isan'ny manajavady ihany koa profiny izany ny tamin'ny fetin'ny mpifankatia teo dia notolorany fiara raitra dia raitra ny vadiny ary nataony surprise moa nanolorany an'izany fiara izany mba ho maro mpankasitrahana ny vady andefimandriny izay niara-ny salahy tamin'ny foana nandritran'izay fotoana izay ary nahatonga azy amin'izao toerana misy azy izao marihiko etona fa ny mpanakanto Dadi dia tsy vita nefa navita trano tsara any Antananarivo renivohitrany dia mbola nahavita trano tsara dia tsara ihany koa any amin'ny toerana fiaviany any izany hoe any Antsy moa izany ka manoloana izay fahombiaza ny mpanakanto Dadi izay dia tsy vitsy ireo mponina izay any Antsy izany hoe any amin'ny toerana fiaviany any no milaza amin'izao fotoana izao fa hoe hirotsaka ho fidina ho SOLOMBAVAMBAHOAKA hony ny mpanakanto Dadi amin'ity fifidianana ity ka maro sahady ireo olona izay miandrandra an'izany firotsahanko fidinany Dadi izany amin'ny kandida izay SOLOMBAVAMBAHOAKA amin'ity taona manaraka ity manoloana izay rehetra izay dia naneho ny heviny ny mpanakanto Dadi nilaza moa izy fa tsy marina izany firotsahako fidina ho SOLOMBAVAMBAHOAKA izany fa ny ahy dia festival ihany no ataoko ho izy fa tsy misy idirako loatra raha izay firotsahako fidina ho SOLOMBAVAMBAHOAKA izay raha amin'ity taona ity fa tsy fantako aloha izay mety ho aneo rinany fa hatreto aloha mbola tsy tapa-kevitra amin'izany ny tenako ary mbola mahatsapa fa mbola tsy vonina izaho no hirotsaka ho fidina izay kandida SOLOMBAVAMBAHOAKA ny Antsy amin'ity fifidianana indray mitoraka ity ho izy hatrany izay sy zay ara ny masaka azona roso tamin'ity vidéo indray mitoraka ity ka manasitsika rehetra hanao commentaire amban'ity vidéo ity mba afahana mandravona ndray hevitra rehetra eny anaovantsika vidéo manaraka eo manasitsika ihany koa ilaiky ny vidéontsika ary manasitsika tanandro hatrany abone amin'ny chaîne-natsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa any amin'ny sesy toy WATAWATA GASY tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka de mirary soa Mitiavako no tsy mio, vomeka me mito. Sasa miano
Azamianati, azamianati, yeah.